Iara minitra kely fotsiny ho an'ny mpitantana ao Madagasikara amin'izao fotoana izao nareo tompoko mbola tsy dinanao kobakambava be loatra. De hoy hoe ny valala tsy hatanana tsy hatolo-jaza ka aza de zatra manao kobakambava amin'ny zavatra tsy ho tanteraka intsony fa alao aza manao zavatra kely fa hitan'ny olona hoe mahatoky ity, zany hoe tena tsy miova fa rehefa nataony ny anazy de nitanterahany satria tena ahafantarana ny olona intègre de zay lazainy de ataony, mitsotra. Tsy mila miteny zavatra be da be ianao fa avelao ny asa ataonao no hanambara ny fombanao zany sy ny fataonao e. Ka tsy ho fantatry ny olona koa nefa ny asanao raha tsy ampiseho anao, zany hoe ianao zany reo mety manao asa fanasoavana moa matetika ampiseho amin'ny écran sy ny télé sy ny sisa sy ny réseaux sociaux fa ho an'ny mpitondra fanjakana de tokony ho vaindohan-draharaha mihitsy ny fanaovana fanehoana ny asa ataonareo am'zao mba hiverenan'ny olona ka mba ahafahanareo miasa de zavatra le tsotra kely atao le tsy mandany vola, le tsotra le tena manao accompagnement fiainan'ny olona andavanandro zay tena mijaly ny vahoaka zany am'zao ka tsara kokoa raha ohatra ka any no ifatohana aloha mba hiverenan'ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny olona hoentina. Zay fa de misaotra antsika, sao de fotsy roa reto.